The ball stone dead at his toe end. Just unable to intercept. Playing a dangerous halfway. Samuel. Concentrate on the wonderful attacking skills of the Brazilians, but they often find a very good defending team too. As Lucio
zay no izy zay no lava zay no ela zay ny foifa de raha minombo tapaka izy ity foifa manandanja kely fa misy horaisina ahoana ny fandeha ny zoky brito miaraba aloha mity atsika be ty mandeha ve zany hoe fitaovam-pitenenako zany ry alantery tsy mandray tsy mandray ako ny loatra maty zany miaraba ny mpieno makasitraka hatrany amin'ny fiarahana amin'ity andro nataontsika hoe ahoana moa zany filazany ty akatony ty le hoe asaramanta sa efa anatiny ny androany ry dany efa anatiny zao tsy de tena mbola ohatrany tsy de tsabatsabasa hoe misy idira le andro ririnina ave mangatsiaka ave fa tsy de tena mitoynisa taona zay ngamba le fanavozany mety fanavozana daholo zany satria taloha zany tena hoe ny maso manjelanjelatra zany zany ny zavatra hita manesinesika ny fosiny sain'ny olona amin'ny akapobeny satria tena manjelanjelatra be daholo zay jerena fa ny am'izao zany de tena hoe mba isin'ny fifatoana sy ny atao hoe firaisapo ao anatin'le hoe fitiavan-tanindrazana fanasongadenana zany de eo larony ihany le endrika ivelany iny zany fa le tena iainana le izy mihitsy zany zao no tena zava-dehibe de makasitraka hatrany ao anatin'izany iray iny tsika ao amin'ny lafiny atao hoe asa hoe fombafomba républicaine vely sa ohatrohatrany ahoana hoe misy le hoe trêve politique hoe somary mba miato mangina kely mpandeferina alohan'ny raha politika na mbola anatiny ary satria ny fivorian'ny anteny miram-pirenena zay mbola anatiny am'izao fotoana mbola any amin'ny fahinana volana jona any vao mifarana tanteraka jolay vao mifarana tanteraka ny fitaom-pivoriana ara-potoana voalohany ny anteny miram-pirenena de midika zany fa mbola tena ao anatiny ataontsika hoe politika zany le raharaha am'izao fotoana zao kanefa araka ny fanao sy ohatrany hoe fomba mahazatra nga zany mety tsy de malaza loatra hoe karazana principe sa tradition républicaine le hoe trêve politique rehefa ohatra zao de everina fa mety mba mangingina kely zany somary mba miatoato kely angamba zany ny fifandroritana politika ao anatin'izao vanim-potoana ankalazana ny fety-pirenena zao tsingerina fa 620 raha hoan'izany firenena fahaleovan-tena zany ary fa 620 taona ihany koa ho an'ny folo alina zany satria zany no isan'ny fety mitambatra moa zany izy ireo zay ny amin'ity anahoana ihany koa ny any amin'ny fahaviatra-mbifolo ny volana oktobra satria efa voalaza ary efa nitenenina ary efa nisy nandray am-pifaliana zany ihany koa ny amin'ny hoe homariana manokana ihany koa ny 4-mbifolo ny volana oktobra raha tamin'ity fitondrana fanavozana ity dia azo lazaina fa daty manandanja io amin'ny lafiny ohatran'izao hoe ny 4-mbifolo oktobra aloha zany ray ara-tantara dia teraka na republika any Madagascar fa ny 4-mbifolo oktobra ihany koa raha zao ataontsika hoe ty fitondrana fanavozana ity dia io ihany koa nisy ny fanambarana goavana zay nitranga natao retany ho retany lanitra tery amin'ny lapam-panjakana tery am-botsirohatra nataon'ireo kolonely Dimrala tamin'izany fotoana zany 4-mbifolo oktobra taona 520 de nisy ny fanambarana goavana zany rehefa teo am-piandrasana nandritry ny efatrandro teo nelanelany 2-mbifolo ny volana oktobra sy ny 4-mbifolo ny volana oktobra 2-mbifolo ny volana oktobra moa zany de ohatrany hoe nampitsarana ny famoretana zany teo ny atra tamin'ny mpitolona mitaky ny fanovana teto Madagascar sy ny zavatra nitranga taty amin'ny 4-mbifolo oktobra ritoany elalela zay dia mbola tsaroana ilay teny kabary tery amin'ny parvi tery amin'ny manoloana ny lampantanàna na nikanjany 13 mai zany amin'ny hoe ny andry ihany ny fanaisana andraikitra zany ho an'izao mety politika na ray aman-dreny teto amin'ny tanàna andaminana tany sy firenena fa ny firenena de tsy afaka avela am'izao hoe tsisy mpitatana dia nijoro andraindraikitra reo kolonely 5 zany dia iny 4-mbifolo ny volana oktobra iny no nanamarika an'izany ary de teo dia fanavozana no nyresahana ary de mitoetra am'izao valivolana teo arina de eo indrindritsika zany zao eo zany le ataontsika tao anaty finosana moa inany hoe mariana manokana ihany koa ny datiny 4-mbifolo ny oktobra amin'ity taona ity fa mbola volana jona moa zany tsika izao volana jona volan'ny teny malagasy volana jona volan'ny ankizy 5-20 ny volana jona ny androany fa efa nanomboka namarana an'izany atao hoe ray volan'ny teny malagasy zany
ny teo anivon'ny akademia moa zany dia rafitra anankiray efa tany amin'ny lovaina tamin'ny andro fanjanahantany io ao zany nipiketrika mpandalina ny lafin'ny resaka teny sy ny siansa dia anisan'izany zany nareo voambolana sy ny maro reny dia ao anivon'ny akademia no tena ivoahany reny sy fankatoavana reny miaraka amin'ny teny fanazavana ny amin'ny atao hoe teny zany omaly no namaranana an'izay iray volan'ny teny malagasy zay raha nijerena ny iana anazy tamin'ity indray mitoraka ity dia hitahita eny ihany antsika teto moa nanao ezaka ihany hoe mba hiteny amin'ny fiteny malagasy madio rano sarotra ihany le izy ary dia ifonana dia amin'ray volana teo aoriana satria tena misy teny zay tsy na fehezanteny na hevitra tsy tafavoaka mihitsy raha tsy marany laroana kely dia zay ny tena mba hanaovana fanamarina satria tena rehefa tena nieno ny lahateny nataon'ny filohan'ny akademia vehivavy Andriambavilanitra Rabenoro Irenina zany dia izy ihany koa no Andriambavilanitra voalohany nitantana an'izany akademia zany ny eo amin'ny toeran'ny hoe filoha zany ary izy dia efa ambassadeur masivotsika tany anivon'ny UNESCO mpampianatra ihany koa zany mazava loatra pikaroka ary tena madio rano mihitsy ary tena sarotiny zany mahafehy teny pirenena hafa izy ankoatran'ny teny frantsay miteny anglisy fa tena miteny malagasy tena madio rano mihitsy zany ary tena mafetsi-po mampitobotoboka mihitsy ho an'ny hoe tena mbola azo lazaina tanora tony maheno ny hoe zokiray aman-dreny miteny an'le izy zany nefa ny hoe tena olona manam-pahaizana ary betraikefa amin'ny asa manandraikitra zeny zany no miteny an'le teny malagasy dia tena hoe mampireare hoe ahoana ny ampitany zany fanilo zany amin'ny tanora ny taranaka mandimby zany satria raha zavatra hita manoloana firoboroban'ny teknôlôjia sy ny ataontsika hoe ny kolontsaina vahiny dia ohatran'ny mimendanja le hoe fireareana fa manana an'izany teny mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao dia ny teny malagasy ary firenena vitsy maneran-tany aty Afrika fotsiny dia firenena roa ankoatran'ny Madagascar dia Burundi manana teny tokana ifandraisan'ny mponina ao aminy dia antsika zany teny malagasy aza manontany akory inona ny teny ifandraisany any Burundi fa zay fotsiny ny tsika eto Madagascar zany dia misy teny tokana ifandraisana ary azon'ny mponina avy any avaratra hatrany atsimo andrefa nakatrany atsinanana ny eto afovoantany mazava loatra dia io zany le atao hoe teny malagasy ofisialy mbola mety misy adihevitra mikasika iny atao hoe teny malagasy ofisialy sy ny teny ny ataontsika hoe ny eto akibon'ny merina zany fa teny malagasy ofisialy ny ilazana azy amin'ny ankapobeny teny ifandraisan'ny mponina eto Madagasikara ary fankazahoany fa arena aretsaina kosa arena ara-kolotsaina ny fisin'ireo teny paritra samihafa zay mihitsy koa isan'ny rehefa miresaka ny Ramatoa Rabenoro zany Irenina dia isan'izay le hoe ny fampianarana ny fampitapahaizana indrindra fa ho an'ny amin'ny sekoly any amin'ny fototra dia ny teny reny dia io teny reny io zany dia zay le mampiavaka antsika hoe hareny malagasy ny fananana an'ireo teny paritra maro samihafa dia zay no isan'ny mampahomby ny fampitana ary raha miresaka mihitsy ny amin'le hoe amin'ny fitiavan-tanindrazana dia manana ny toerana lehibe io fikolokoloana teny mbola kely amin'ny alalan'ny fampitana zany amin'ny alalan'ny teny reny dia zay no isan'ny ataontsika hoe zavatra anankiray isan'ny songadana tamin'ny zavatra omaly